Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny taona 3 dia niakatra tao an-tampon-tendrombohitra anankiray tao afovoan'ny Inde ilay misionera amerikana atao hoe Dr Jovet. Tazany teo amin'ny toerana nisy azy io ny lohasaha maro fenimponina izay mpanompo sampy. Ny sainto mafy Dr Jovet raha nahita ireto vahoaka marobe voavitaky ny sampy, satria tsy mbola nahalala an'Andriamanitra mihitsy izy ireo. Dia nivavaka izy mba ahazahoan'ireny mpanompo sampy ireny ny fahazavan'ny filazantsara. Toa tsy ny haino mivavaka nataony anefa Andriamanitra, satria tsy nisy niza tonga mba nanolo-tena hitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'izany faritany izany atao hoe Telogo nandritry ny 13 taona. Indray andro anefa tany Amerika dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Klog, ingénieur mpanao lalana sy tetezana izy io. Nanofy izy indray alina. Nofony io fa nahita tendrombohitra izay niakaran'ny Dr Jovet izy, ary indreo olona iray alina no nangataka taminy mba atao batisa. Raha voataitra tamin'ny torimasony izy dia lasa nanolo-tena mba hanao misionera ao amin'ny toerana io. Nilaza tamin'ny komitin'ny misionera amerikana anankiray izy. Nome azo fotsiny anefa ity komity ity raha naharezany nofony izany, satria nihevitra azo lasa dala. Dia niverimberina matetika izy nanao izany fangatahana izany, ka tamin'ny farany dia nekena ihany ny fangatahany Klog. Tonga tany Telogo izy tamin'ny taona 1790, nefa tsy nisy olona na dia iray aza nandray azy. Inona re no ataoko hoy Klog. Tamin'ny farany dia lasa izy nanantona ny manam-pahefana tao amin'ny fanjakana, ka nangataka mba hanao lakan-drano mamakivaky ny toeram-pambolena midadasika anankiray mba ahazon'ny olona maro karama no sady ampitombo ny vokatra, satria marobe ireo mponina tao no mila ho fatin'ny mosary. Dia nekena ny fangatahany, ary i Klog mihitsy no ingénieur voafito mpitarika ny asa. Isakariva dia nivorian'ny Klog ny mpiasa rehetra, ary dia nitoriany ny filazantsara. Nahagaga ny vokatra ireny fivoriana izay nataony isakariva ireny, satria olona marobe no nanary ny sampiny. Tanteraka ny nofon'ny Klog fony izy tany Amerika, satria tsy nipiasa teo ambany fitariany ihany no nanantona azy atao batisa, fa ny olona marobe teny amin'ny tanàna manodidina azy koa. 10 taona taoriana izay dia 800 nisan'ny trano fiangonana naorina tany Telogo, ary 5,000 nisan'ny olona vita batisa. Tsaron'ny Klog fa Jesosy no niantso azy, tahaka izay nataony tamin'ny Jeremia hoe: andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao. Ary tsy miantso azy ihany ny Tompo, fa nanome toky azy ihany koa, arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia 1:7 sy 9, manao hoe: aza matahotra ianao, fa momba anao amonjy anao aho. Izany tenin'Andriamanitra izany koa dia azon'Andriamanitra tanterahana amintsika tsirairay avy. Amen. AWR feon'ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao, tsara ho fantatra.
fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no iarabananao mitandreny ny AWR. Antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasanao ary hankafy. Fa inona ihany ho any ijerijereny dera e? Misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko? Raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy. Ai! Mahi loatra ny riko ry mevaka. Zany ve? Fa ahoana loatra ny ao an-tokantranonareo ao e? Shh! Raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e. Mo miafy ny lehibe isakafoanan'ny ankizy e. Na zany azy tsy ohatr' izao mihitsy ndriko fony voanambady. Meva, tena meva arak'izany anaran-driko zany. Zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marina e. Nareo koa moa fiainana efa mihamafy zao mbola mahita an'izay miteraka foana mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany. Efa miezaka miteny any rajo ihany anie hafa. Tsy azo toaina izy sady tsy azo toaina ho ny taranaka fa arena ny zanaka maro e. Ka raha matindry dia anao ahoany reo zanakindry be dehibe ireo? Iza no havita hitaizan'ireo? Ka tsy hitako an'izy atao raha zoky. Fa ahoany? Irajo ary ny vadikoko. Izy zany no mibaiko. Izy ny rain-janako sady lo mpianakaviana. Dia maninona? Ka nineo ary ahy e. Isara-panambadiana tsy vao mainka aloza. Efiko ordera fa izay no anjarako a. Sady tokantrano koa anefa efiny. Araka ny antontanisa navoakan'ireo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran-tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 530 ny vehivavy maneran-tany no hiaran'ny herisetra na ara-batana na eo amin'ny firaisana ara-nofo. Indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy. Vokatr'izany dia vehivavy 730 isan'andro no maty finoan'ny fianakaviany. Tamin'ny taona 1740 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7,009 maty maneran-tany ny atsasak'izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olontiana na fianakaviana. Mahatratratra ny amin'ny 5,000 any ho any zany amin'ireo vehivavy 7,009. Raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Andao renesitsika ny mahakasika izay miaraka amin'ny mpisolo vava teo amin'ny micro namana Rila. Azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao. Vahin'ny fandaharana Ramatoa Ravelson Mbolatina, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Miarabanao tompoko. Mbola faly miaraba ny mpiain'ny AWR indray androany. Ya, mbola ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny herisetra ihany sika Ramatoa mpisolo vava.
tiana horesana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy. Ahoana sy ahoana moa zany, na koa hoe aizavy no ahitana vehivavy hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina. Matetika isika mihevitra fa ny resaka herisetra tao amin'ny vehivavy manokana dia ny herisetra ho tokantrano ihany, zany hoe herisetra tao amin'ny vady. Tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra, fa betsaka ny atao herisetra tao amin'ny vehivavy. Ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa, misy karazany maro izy ireo dia izay no jerentsika manaraka izao. Inona avy ary ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy? Betsaka ny herisetra, fa ohatra vitsivitsy no ho teneniko anareo eto. Misy ny herisetra ho tokantrano araka ny voalaza teo, violence conjugale na violence familiale, ataon'ny lehilahy io ao an-trano. Azafady tompoko, ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io? Lehilahy io tsy voatery hoe vady, fa mety hoe ny anada, mety hoe dadatoanao, mety ny anadahandrenao io, mety ny rahalahandrainao. Ireo rehetrarehetra eo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa. Na mety hoe nireny ao an-trano koa raha dia efa mety mamono zany amin'ny vavy, fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany ilay izy hoe ny vehivavy vonono ny vadiny no atao hoe vehivavy hiara-ny herisetra. Mety hitranga ao tokantrano ve tompoko no hoe lehilahy manolana ny vadiny? Satria ny herisetra araka ny fanazavana teto dia tsy fikasihana ara-batana ihany, fa eo amin'ny fanolanana ihany koa, eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany. Ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao tokantrano mikasika an'ilay fanolanana io foana, hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano? Mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve dia hoe misy ve zany? Dia rehefa manahoana ary ny atao hoe misy ny fanolanana amin'ny mpivady zany. Ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy dia alao hijeriny ao amin'ny fehezan-dalàna famaizantsika amin'ny andininy 2:300. Izao ny famaritana ny atao hoe fanolanana. Atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo na inona karazany natao tamin'ny olo-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritana fehezan-dalàna famaizana izay tsy misy mihitsy ny ao miteny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ara-nofo anterisetra na tampoka na misy fanerena dia tsy voasazy ny lalàna, fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritana io hoe rehefa atao anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka. Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano ny firaisana ara-nofo, na tiany le vehivavy na tsy tiany? Eo indrindra ny tsara horesana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina dia hoe anatin'ny rehefa manao sonian'ilay boky rehefa mivadiny ny olona, tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady. Misy manko malaim-panahy mieritreritra hoe efizay no antony nanambadiana dia devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehoam-pitiavana. Fanehoam-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny, fa tokony mandiny tena koa zany ianao, matoa ny vadinao tsy manaiky anao misy olana zay ao amin'ilay tokantrano dia ifampiresahana ilay izy, fa tsy hoe efa devoir anao io dia tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay, fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenen'ny fehezan-dalàna famaizana io dia efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao. Ya, mazava zay. Amaraparana ny resatresakitsika androany izay mariana mpiaino fa mbola ho tohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany raha matompo solovava ny hevitrao
amin'le fitenitsika malagasy hoe tokantrano fiafiana? Amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe tokantrano fiafiana, tokantrano tsy aka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo ilay izy na dia efa miatra manaina arany. Dia misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal ilay mahazo azy ao tokantrano, ary misy mihitsy ara ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe iny kosa aloha nisy fahadisokanina tonga anazy tezitra be tamin'iny. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy any lasa zavatra mandeha ho azy ilay izy, satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Izay lehilahy lohan'ny tokantrano izay mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray tsy maintsy misy lohany ao. Izany kory tsy midika fa ny ankoatr'izay dia ambany, dia hoe azonao anaovana an'izay tianao atao ilay olona, fa iny fandaminana iny dia hoe misy izany ny lohan'ny tokantrano, dia ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny rariana indrindra dia mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny tenin'ny soatra masina ao amin'ny Luka 1:9 mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava-mbola tiana Ravelson nanoro ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Ita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra pahary. Zoanitra siry ilano ny farimpona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Tarika Billy. Valaketrakanfo mipenpenalo aiza miantoraka tomamenyolana fa totsy misy filaminana zay jerena milangilana feno fasairanana totsisy anteherana verevitranao mitady lalana foana tovery fotoana mbola olana fo verevitranao mitady lalana foana tovery fotoana mbola olana fo. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
tsika ny andanitra ny anety anao e ka tsy tiany mihitsy ny jaljalinao ny raitsika ny andanitra ny anety anao e ka tsy tiany mihitsy ny jaljalinao ka tsy tiany mihitsy ny jaljalinao ka tsy tiany mihitsy ny jaljalinao ilay feo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. mirabanao tonga soa eto amin'ny fandarany radio adventiste maneran-tany ny tenanay Yolande Tsiromanana no miaraka aminao eto ary samy mikirakira ny vata fandraisam-peo. Mirary anao ahita fifaliana sy andray fitahina eo ampanarahana izany. Nisy zazavavy iray Marina no anarany. Zaza mpamalivaly Marina, tsy makatony reniny. Indray andro anefa dia nanofy izy, nahita tanàna, ary ny anaran'io tanàna io dia samy manao zay tiany. Zay ny anaran'ilay tanàna, samy manao zay tiany. Dia namakivaky ny arabe Marina ary nahita fa feno fako ny toerana rehetra izay nalehany, satria moa ny olona tao an-tanàna araka ilay anarany dia samy manao zay tiany. Maimpifako daholo izay nalovany. Ny olona mifainana tamin'ny Marina koa dia samy miakanjo zay tiany, ka tsy hay intsony ny manavaka ny lasy ny vavy, ary misy mibridana aza mandehandeha eny amin'ny arabe, satria samy manao zay tiany. Nahita olona miady Marina, ny famony mihitsy aza, nefa dia tsisy manasaraka satria samy manao zay tiany. Izay ny filamatra tao an-tanàna. Ankoatr'izany dia misy olona midonana am-poana, mitsitra mamy eny amoron-dalana, mifandona, saingy tsy misy manao azafady, fa samy manao zay tiany. Noho ny avy eo dia tonga ato amin'ny tanàna anankiray izay mitondra ny anarana hoe samy manao zay tokony atao i Marina. Samy manao zay tokony atao. Izay indray zany ny anaran'ilay tanàna anankiray. Madio ilay tanàna, mahafinaritra, miakanjo tsara ny olona, mifanaja, malala fomba. Tena nitolagaga Marina tamin'ny zavatra hitany sy ny tsapany, fa samy manao zay tokony atao ny mponina tao an-tanàna. Variana ery izy mijery ny manodidina azy ka solafaka sakeny anjera. Olona telo no iray mifandrombaka monjy azy. Tsara fanary eto mponina tato amin'ny samy manao zay tokony atao reto. Teo dia taitra tamin'ny torimaso ny Marina dia nitsangana. Nampirina ny fandrinany, ny efitrano natoriany, nanao ny entomody, ny anatra ny lesona, dia tonga reniny ary gaga tokoa. Nampieritreritra tokoa ity tantara ity, ary tiako apetraka amiko sy aminao ny fanontaniana manao hoe moa fantatra ao ve ny tokony atao. Matetika mantsy dia vehevitra ny tena tsy malala ny tokony atao fa mionona amin'izay tiana atao fotsiny. Hoe zao no mba tiako, zao mba azoazoko. Ny fahalalana izay tokony atao no atao hoe fahendrena. Mialoha ny resana izany anefa dia hivavaka isika. Ray malalo, tea alala be kokoa mikasika ny fahendrena izahay. Manatra ny dinidinika izay tao eto anio, ary sokafo ny masom-panahinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fantaina voalohany mipetraka dia hoe avy aiza moa ny fahendrena? Ny fahendrena na koa ny tsilontsaina
Jaonina 2:5 no andeha ovakitsika. Jaonina 2:5 Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome-antsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Tonga Jesosy mba hanome-antsika fahazava-tsaina, tsilo-tsaina, fahendrena. Efesianina 1:5-7. Ary noho izany, izaho koa rehefa nandreny finoan'ireo an' Jesosy Tompo, izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy misalasala misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaranao amin'ny fivavako, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena. Avy amin'Andriamanitra ny fahendrena ary omeny ho an'izay mangataka izany amin'ny alalan'i Jesosy. Mbola maka andinina anakay isika amin'ny Kolosianina 4. Kolosianina 4:5. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho ivelany, ary araoty ny azo anaova-tsoa. Ny fahendrena dia tsy angatahana tsindraindray na tadiavina rehefa misy mahamaika, fa iainana isan'andro. Mba tsara ho fantatra ihany anefa manahoana moa ny olona tsy manam-pahendrena, na koa hoe adala no filaza ireny olona ireny. Salamo 4:1. Salamo 4:1. Ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy manao ny tsara. Adala tsy manam-pahendrena izay manao an'Andriamanitra ho tsy misy izany. Obolana 4:20. Obolana 4:20. Ny endry matahotra ka mivily tsy ho any amin'ny ratsy, fa ny adala fatra-pirehare ka matokitoko foana. Raha matoky tena na mirehare izany ianao dia tsy endry velively. Betsaka ny fanjavana momba ny adala ao amin'ny Baiboly, fa nodininy iray farany tiako hovakiana akizay voalaza ao amin'ny Mpitoroteny 7:7. Mpitoroteny 7:7. Aoka tsy alaky ho tezitra ianao, fa ny fahatezerana mitoetra ao atratrany adala. Hoy ny Salamo 4:1. Salamo 4:1 manao hoe tezera fahaza-manota. Raha mpifandraisina ireo andinin'ireo dia izao no hevitra azo tsoahana: sady tsy tokony ho mora tezitra ianao no tsy tokony ho tezi-dava mihitsy. Rehefa hitantsika hoe manaonaona hono ny olona adala, dia mipetraka indray ny fanontaniana manao hoe ahoana ary ny fomba ahazoana fahendrena. Jakoba 1:1-5. Vakitsika ao amin'ny Jakoba 1:1-5. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra, izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia hanome azy izany. Ny mangataka fahendrena amin'Andriamanitra izany no fomba mahomby indrindra ahazahoana izany. Obolana 7:7. Obolana 7:7. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana iny iray masina no fahazavan-tsaina. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao: ny fanajana sy fankatoavana an'Andriamanitra no fiantombohan'ny fahendrena. Eny, isan'andro, isan'ora, isa-minitra ary isa-tsegondra aza dia mila fahendrena isika. Mila mahafantatra inona ny tokony atao, fa sanatria tsy manao izay tiana atao foana akory. Raha samy mangataka amin'Andriamanitra ny tsirairay, ary raha samy mandray fampianarana avy aminy, dia ho tanteraka ilay voalaza ao amin'ny Daniela. Daniela 12:1-7. Daniela 12:1-7. Izao mivoalaza: ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary izy fahoriana izay tsy misy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny fireneko dia izay rehetra hita soratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ary ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ao amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana
dia ho tahaky ny kintana mandrakizay dory. Ny faniko ho ahy sy ho anao ry-piaino an-tsaina dia hoendry avokoa isika ary amirapiratra mandrakizay. Mbola iran'nivavaka isika. Ray masino, misaotranao izahay noho ny teninao. Ampio izahay ahafantarana isan'andro izay tokony ataonay, ny fitondran-tena mendrika araka ny sitraponao, mba ho anisany mamirapiratra izahay raha ho avy ianao Jesosy io, ary amin'ny anaranao koa no angatahana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotranao nanaraka ity dinidinika ity, mandrapiresaka indray ry-piaino an-tsaina. Sambatra. Mangetaitanao tokoa, mitady mafianao Jesosy, ny ato ampoko andro amanalina. Mangetaitanao tokoa, mitady mafianao Jesosy, ny ato ampoko fateanompoana. Indro fafantatraore ny toetrako, tsy miafinaminao re ny lasako, tsy mananky alofana fa manjenjena an-tany ity, mitady fotsy ity fanaiko. Zay lay onjany fanantenana. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre, ianao Jesosy andrare olona. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre, iriko Jesosy andray aiko. Indro fafantatrao re ny toetrako, tsy miafinaminao re ny lasako, tsy mananky alofana fa manjenjena an-tany ity, mitady fotsy ity fanaiko. Indro fafantatrao re ny toetrako, tsy miafinaminao re ny lasako, tsy mananky alofana fa manjenjena an-tany ity, mitady fotsy ity fanaiko. Ity fanaiko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
fianakaviana fonony fiarahamonina. dia faly mandray tanànanao indray a ao anatin'ny ty fandarana natao ho an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andria Mitanjo. Tany alosika dia fa niresaka betsaka mikasika ny amin'ireo antony mahatonga ny mpifankatia izay ny lokaloka fa lambana koa ny fanambadiana ka fato no isarana indro nefa fa miamangatsika izany tsy araka izay no heverana azy no zava-mitranga ary tsy vitan'izay fa hoan'ny maro dia lasa toy ny afo be mihitsy aza ny tokantrano. Nanaitra ny maro tamintsika ny fahalalana fa ny antony voalohany mahatonga ny fisaraha-panambadiana dia tsy ny vola velively fa vokatry ny tsy fampiny ny fifandraisana na ny serasera mahomby ny tsy fahaizana mifandray eo amin'ny mpivady. Ireo antony efatra manaraka an'izay dia mbola mifandray amin'io antony voalohany io avokoa. Zava-dehibe manana ny lanjany mihitsy araka izany ity resaka serasera na ny fifandraisana ity eo amin'ny mpivady. Manana ny toerany vola ekeny izany eo anivon'ny tokantrano satria tsy velon'ny rahamangatsika tokoa isika hoy ny fitenitsika malagasy saingy voapirofo maneran-tany mihitsy araka ny fikaroana atao fa ny tsy fahaizana mifehy ty lafi ny serasera na ny fifandraisana eo amin'ny mpivady ity no antony voalohany indrindra manapotika ny tokantrano maro. Toy ny singam-bolo ihany no ahitantsika an'izany amin'ny akapobeany kanefa singam-bolo mandavo ny vosotra izany. Ary izay no antony hanokanantsika fotoana betsaka arak'izay azo atao aloha iresahana ireo vahaolana heverina fa mifanitsy amin'izay mety ahasoa ny fiaina tokantranotsika. Ndiaro jerentsika aloha ny voalazan'ireo mpikaroka fa antony mahatonga ny tsy fisihana izay hoe serasera na ny tsy fampiny izay serasera na ny fifandraisana mahomby eo amin'ny mpivady izay. Ny antony voalohany dia izao: tsy no heverina ho zava-dehibe ny fianarana an'izany milohan'ny fanambadiana. Misy ihany ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany amin'ny fitantanam-bola, zava-dehibe zany ao an-tokantrano ao, ny fahalalam-pomba, ny fandrahoan-tsakafo sy ny sisa, zava-dehibe avokoa zany. Fa ity resaka fahaizana momba ny serasera eo am-pivady sy ny mpianakavy ity dia no heverina ho mandeha ho azy angamba. Isika rehetra na izaho izay miresaka aminao na ianao io dia samy mahatsapa mahita tsara fa miahosa ny fifandraisan'ny akamaroan'ny mpivady na tsy misaraka aza, kanefa izay fahosan'ny serasera izay no mitarika tsy kelikely ho amin'ny fisarana tanteraka. Fony mbola mpifamofo tena hafa mihitsy ny fifandraisana satria ihany iona, ary ilay fisarahana amin'iny fotoan'iny koa dia fa takarivariva ihany. Le fifanaterana dia tsy atserovan'andro alina intsony, ary indraindray mahavatra tsy misakafo mihitsy aza, zay sakafo hohanina na kely aza dia fa ampy, ary na dia fa tonga any an-trano aza dia tsy mahita tory fa mieritreritra foana ilay hafanan'ny fiarahana androany. Tsy maintsy samy mody makany amin'ny ray aman-dreny moa satria mbola tsy mpivady. Ary izay aza no mahatonga ny olon-droa mieritreritra fa raha izao tokoa moa sika no miray ao anatin'ny tokantrano anankiray dia asa fotsiny ny fahasambarana, kinanjo na hagaga fa taoriana kely ny mariage, ny fanambadiana dia indro fa niova tsy kelikely ny anangatsika ny ahosa ilay serasera nafana fony mbola mpifamofo. Fony mbola mpifamofo dia magaga fa voatandrina avokoa ny fihetsika ny fiteny rehetra mba tsy hanafotohina, tsy hanohitohina na ampihena ilay fifankatiavana eo aminao sy ilay olo-tianao. Mbola mety hatrany amin'ny 120 isan'andro na mihoatra aza ny any sasany ny fifampitenenana hoe malala, hoana ki malala. Fony mbola mpifamofo
miaraka amin'ny orokoroka matetika io de mbola mitoy izay a mandritra ny fotoana anatanterahana ny mariazy na ny fanambadiana afaka 3 volana monja de fa indro fa mienatra any amin'ny 5 raha misy aza efa mahalana ny oroka rehefa afaka heritaona ary ny fampitenena hoe malala efa ohatran'ny mahitrihatra ihany vao afaka mamoaka an'izany afaka 2 taona raha tsy efa nylasany vadika ho ianao lay malala de efa mifangaro fitenenana hafa rehefa tezitra efa mivoaka ny hoe tena sy ny sisa ny fanaonareo tany angambo zany fa tsy fanaonay aoriana kely fotsiny de efa miamiena ny resaka sy ny fotoana iarahana satria efa manomboka fiteniny mifandratra tsy voatandrina intsony no mivoaka ka mba ampaharitra sitrany hay ny fiarahana ao atokantrano tsy sy ny gidragidra satria efa vita soratra tsy maintsy miaraka atao tokantrano ato ihany a indrindra moa fa misy zaza afa-baraka raha misaraka dia atao miavitsy de miavitsy famoahana fitenenana ny farany dia lasa hotely ny tokantrano satria tsy vitany raha mangatsika ihany koa ny fifankatiavana fa tsy maintsy misy ny fitiadavam-bola zay efa miasarotra kehitriny de tsy maintsy miasa avokoa rangahy sy ramatoa avela amin'ny mpiasa ny zaza raha isy mpiasa aza na avela amin'ny olo-kafa zay afaka mba miara-miasa amin'ny fanabiazana an'ilay zaza lasa vao maraina be a de miverina riva be a dia zara raha mifampiaraba sy mifanontany vaovao de midaboka ao am-pandriana miamiena lay serasera na finaritra fono mpifamofo ary ino no mitarika tsy kelikely ho any amin'ny fisarahana tanteraka zay ny tsy voatandrina ka manomboko zao ary de tokony hitandrina sy hevitra kaiky ty lafiny ray ity sika ary tsy izay ihany fa hanakianatra mihitsy ny atao hoe serasera mahomby eo anivon'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano aoka tsy hevitra mihitsy isika fa zavatra tsotsotra izany tsy de ilana fianarana firy sampampianarana anankiray faran'izay sarotra sy manana ny lanjany zany hoe serasera izany fianarana an'izany atao hoe fifandraisana izany ary io fahaizana mikasika ny firesahana io ny dialogue eo amin'ny olona anankiroa no anisan'ny sarotra indrindra ny mianatra azy ao anatin'izany fianarana mikasika ny serasera izany rary ny loatra ho an'ny mpivadya raha mianatra an'izany isika ny olona amin'ny maha-olona azy de ny fampiasana ny fitenenana no mbahana amin'ny fifandraisana mandritra ny andro anankiray tsy atoriny ka rehefa mieny zay fifampitenenana zay ao an-trano de tsy maintsy mitady ny amenona azy isika any ivelany tsy mahatady zay fahabangana izay nge isika tsy maintsy mitady olo-kaferesahana isika mety ho namana angamby io amin'ny voalohany lasa superficiel fotsiny endrika ivelany sisa lay fifampiresahana ao an-tokantrano ao lasa fahalalam-pomba sisa mahantra de mahantra ny fifampiresahana ary ny loza de ity mifindra amin'ny ankizy zay lasa modely ho anjanakao toy izay koa ny iainany rehefa nambady izy de lasa cercle vicieux miverimberina zay olan'izay ilaina ny mianatra miresaka satria io ny fitaovam-pifandraisana miasa be indrindra ho isika eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady eo fifandraisan'ny olona anankiroa eo amin'ny serasera ifandraisan'ny olona rehetra mihitsy de ny fitenenana ny miasa be indrindra io fahaizana miresaka io a dia taranja anankiray tena sarotra azonanao ty ao anatin'ny fianarana mikasika ny serasera zay fahaizana miresaka izay ka zava-dehibe zay fahaizana manio fitiavana amin'ny alalan'ny firesahana ny fahaizana mampita fihetsem-po mifamboraka ny ao am-po mizara ny manta sy ny masaka mizara zay mampalahilo sy ny mahafinaritra ilana fianarana izany eto am-pamaranana de tianay ny mamaky zay voalaza ny soratra masina mikasika an'io fitenenana io ary atsapahanao bebe kokoa fa tena ilaina ny mianatra azy ao amin'ny Jakoba 3 ka ny 5 ka hatramin'ny 7 ahitanao an'izay Jakoba 3 ka ny 5 ka hatramin'ny 7 tsy maninona raisitsika hatramin'ny 4 indreo ny sambo na de lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'ny zay tiany mpitondra ho alehany de tahakan'izany koa ny lela
rantsana kely ny lela kanefa mirehare fatratra indro ny fiavovony antotakitay arehetry ny afo kely ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hita lany eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy fa folaka avokoa ny karazan'ny biby rehetra ny vorona ny biby mandady ny kisaka mba amin'ny any an-dranomasina eny voafolaky ny olombelona ireny fa tsy misy olona mahafolaka ny lela zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty izy no isorantsika ny tompo dia ny ray izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra mampieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany ka tokony hosaintsika fatratra ary handraisana fanapa-kevitra hife io ampahany kely dia kely eo amin'ny tenantsika io kanefa mety hanapotika ny fiainantsika manontolo tapitra ny fotoanantsika manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andriamitanjo radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana aoka isika hizatra mihitsy amin'ny fotoana rehetra mba hianatra ny hanome ny idera ny laza ny saotra ny voninahitra rehetra ho an'ilay hanomendrika an'izany dia ilay namorona sy namonjy atsika rarina izany ny tombonandro omeny atsika isan'andro ahafahantsika manao izay zavatra rehetra tokony ataontsika dia efa ampy tena ampy hanaovantsika an'izany ka dia soran'Andriamanitra ary manome azy ny dera sy ny laza sy ny voninahitra rehetra hatrany isika na nome antsika tombontsoa afaka miara-mianatra ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao mahita izay tsy hita izay ny lohateny lesitsika nandritra an'izay andro vitsivitsy izay mahita izay tsy hita ary izany no tian'Andriamanitra hianarantsika amin'ny fanarahana azy satria tsy hitany maso izy tahaka ny rivotra kanefa izy amintsika no samy teny fa tsy misy ny rivotra na tsy hitantsika maso aza hitantsika tsapantsika ny heriny sy ny asany eo amin'ny fiainantsika dia tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra eny mihoatra no izany aza ny andininy izay ny fantenana ho ataontsika tsy anjery dia mirakitra ny famintinana ny lesona dia tsy mitsahatra manentana antsika izay mba hianatra an'ireny lesona ireny ianao tsy enjery an'ireny indraindray moa raha mbola zaza ny ankizy tanora koa aza dia mbola mahavita manao tsenjery dia mpampirisika ny olon-dehibe kanefa ny olon-dehibe no tena tokony modely voalohany amin'ny fanaovana tsy anjery ary betsaka ihany no efa manome an'izany modely izany isika saingy mbola vitsy raha mitaha amin'ny ankizy sy ny tanora fa raisoam-po tompoko izany fanaovana tsy anjery ny ten'Andriamanitra izany fa hanavitra anao amin'ny fotoana tsy ampoizina izany ao amin'ny Hebreo 1:7 no ahitantsika ny andiny no fantenana ho atao tsy anjery Hebreo 1:7 manao hoe finoana toy izantsika finoana no nandaozan'i Mosesy any Egipta ka tsy natahorany fahatezerany mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy averintsika indray mandeha ary finoana no nandaozan'i Mosesy any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezerany mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy ny adana
ary nanana izay rehetra nylainy mosesy tao egipta tao. Mety ho izy mihitsy aza no lasa farao handimby an'ilay farao nisy tamin'izay fotoana izay raha mbola nijanona tao izy. Tsy nasambatra azy anefa nahita ny fahantrana ireo mpiray firenena taminy nandevoziny Egiptiana. Ny Baiboly dia milaza fa finoana no nandaozany any Egipta ary lazainy mazava eto ny tsy ambaratelon'izany finoana izany. Ao amin'ny Hebreo 10:17 aona dia tsy ambaratelo toy ny mahita izay tsy hita izy. Izay le finoana. Ary izany mihitsy ny famaritana ny hoe finoana amin'ny Hebreo 10:1. Hebreo 10:1. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Nampanantena zavatra betsaka antsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ny finoana no hanehoantsika fa matoky an'izany isika. Ary na tsy hitantsika azy izy dia matoky isika maneho amin'ny alalan'ny finoana ny zavatra tsy hitantsika isika. Antsony isika mba ahita izay tsy hita, tsy amin'ny fotoana mahafinaritra antsika ihany, fa indrindra koa rehefa tsy misy mandeha amin'ny laoniny iny ny zavatra rehetra. Eo mihitsy isika vao mila mianatra, mila finoana isika. Ny finoana tahaka ny an'i Kristy izay tsy maintsy ahorona mifanaraka amin'ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny fanjakana. Ny fahatsarana raintsika, ny fahefana ao amin'ny anaran'i Jesosy, ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fangoran'Andriamanitra sy ny famindrapony amintsika amin'ny fotoana rehetra. Izany rehetra izany dia fahamarinana manana ny lanjany izay hanampy ny tsirairay amintsika ho tafajoro tsara rehefa miatrika fitsapana ary mety alaim-panahy iaia ny amin'ny zavatra rehetra. Ny anarantsika teto fa ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra miavaka mihitsy amin'ny fanehoana ny fitiavany sy ny fitantanana antsika. Ny anarantsika teto ny amin'ireo antony anankiroa izay mahatonga antsika hisalasala ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Voalohany, rehefa misy zavatra irintsika ary miredareda ao am-pontsika ao reverintsika fa tokony ho azontsika, dia lasa hafahafa amintsika. Lasa misalasala ny amin'Andriamanitra mihitsy azy isika raha zavatra hafa noho izay no heverintsika fa mahasoa antsika nomen'Andriamanitra antsika. Tokony hatoky azy anefa isika fa ny tsara lavitra noho izay nomeny antsika raha mahay mankasitraka ny fitantanana isika. Ny antony faharoa dia izao, mety hiahihany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra isika satria tsy mifanaraka amin'izay inontsika ny zava-misy iainantsika. Ary matetika ny mahatonga an'izany dia mampitany fiainantsika amin'ny fisehoan-javatra ivelany iainan'ireo olona manodidina antsika isika. Samy manana ny fomba hitantanan'Andriamanitra azy ny fiainan'ny olona tsirairay aza mampitany fiainanao amin'ny hafa. Rehefa tsara amintsika ny fahitana, ny fahatsapahana, ny fandrenesana, ny tsiro ny zavatra anankiray toy isika hoe tsy maintsy ho tsara koa izany io zavatra io ka tokony ho azoko e. Kanefa manana zavatra tsara lavitra noho izay matetika Andriamanitra omena antsika. Ny anarantsika teto ary nampianary lesona tamintsika fa ilaintsika ny mangataka zavatra amin'ny anaran'i Jesosy ary nampanantena izy fa tena ho ataony izany. Rehefa mangataka amin'ny anaran'i Jesosy isika dia tokony hatoky fa miasa ho antsika amin'ny fomba rehetra ny lanitra manontolo ary izay tena tsara indrindra no valim-bavaka. Mety tsy ho hitantsika ireo anjely miasa manodidina antsika kanefa irahina amin'ny anaran'i Jesosy avy eo amin'ny seza fiandrianany lanitra mihitsy izy ireo anatanteraka ny fangatahana izay nataontsika. Indraindray nefa rehefa mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy isika, manokatra ny masontsika hijery ilay valim-bavaka andrasana, toa tsy araka izay nieritreretana azy saingy izao notadidio. Miseho amin'ny fomba mampitolagaga hatrany, amin'ny fomba tsy noeritreretintsika mihitsy aza ny herin'Andriamanitra mamaly ny vavaka tahaka ny nampitsahara ny tafio-drivotra fa agagana tsy fahita izany kanefa tsy miova ilay Andriamanitsika fa afaka manao an'izany ho anao foana izy, afaka manao izany ho ahy foana izy. Ary ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty dia nisongadina manokana tao anatin'ny lesontsika
fa ny hery ny fitsangana jesosy tamin'ny maty no hery tian'andriamanitra omena antsika koa ankehitriny hanasitranana antsika hanampy antsika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia mipetraka ao anatin'ny resontsika ty fanontaniana mampieritreritra ity hoe nahoana isika ny miandry no very fanantenana matetika vao manatona an'andriamanitra fa maninona rehefa misy olana mitranga mampiasa sainantsika ny tsy manatona azy avetrany sofa tsy mandatsy izy fa mamaly vavaka antsika hatrany hatrany misy teny ao amin'ny romanina toko 5:7 romanina toko 5:7 manao hoe zay tarihy ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra vokatry ny fanahy masina ankehtsika miasa eo amintsika ny fananana an'izany finoana ny mahita zay tsy hita izany ary ny tokony angatantsika voalohany zany a mba hahafatsika miaina amin'izany dia ny fanahy masina mihitsy zao ny vakitsika ao amin'ny boky manuscript religieuse soratandramatoa Ellen White boky 5 takila 5:20 zao ny vakitsika ao tsy efa niteny ve Andriamanitra fa hanome ny fanahy masina ho an'izay rehetra mangataka aminy ary moa ve tsy tena misy marina sy tena mpitaridalana tokoa io fanahy masina io to matahotra ny andray an'Andriamanitra miteny ny olona sasany toy ny hoe sasa foana izy raha manao an'izany mivavaka izy ireo mba ampianaran'Andriamanitra antsika kanefa matahotra ny hino ny teny fikasana izy ary matahotra ny hino fa izy marina ny mampianatra antsika raha manatona ampanetretena ny raintsika isika vonona sady maniry fatratra ny ampianarina nahoana isika no misalasala ny amin'ny fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany sy tokony hirorosaina ny aminy isika na kely aza ka anjary anala-baraka azy rehefa nikatsaka lalan'ny sitrapony ianao ny anjaranao dia ny mino fa hoentina sy ho tariana ary ho tahiny ianao ho amin'ny fanatanterahana ny sitrapony mety sy atoko ny tenantsika isika sao diso fandray ny fampianarany kanefa ataovy atombavaka izany ary matokia azy hatramin'ny farany fa hitarika anao ny fanahiny masina mba hatakaranao araka ny tokony ho izy ny drafitry ny fitondrany ary farany zay voalazo amin'ny Testimonies for the Church boky 3 takila 5:50 sy 5:00 zao ny voalazo miamatanjaka ny finoana rehefa miady amin'ny fisalasalana sy ny fitoaman-dratsy manahoana hoe miamatanjaka ny finoana rehefa miady amin'ny fisalasalana sy ny fitoaman-dratsy ny traikefa azo avy amin'ny fitsapana dia manana tombambidy lehibe lavitra no ny firavaka saribedy indrindra ahoana hoe ny traikefa azontsika avy amin'ny fitsapana dia manana tombambidy lavitra dia lavitra noho ny firavaka saribedy indrindra ka za menimenina rehefa asain'Andriamanitra mandalo fitsapana fa tia ny hianatra ny mahita lay tsy hita isika ary rehefa mandresy dia hitombo ny finoantsika ilayntsika izany amin'ny fiatrenany ho avy izay hamafimafy kokoa io ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.